nametraka ny premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Mahafaly sy olona andrasana Olivier ny mahazo arivo izay asa fanadiovana izay sady modely ny rehetra ihany koa. Mitarika ny fanadiovana teto amin'ny lapan'ny Mazorivo ary tetsy amin'ny ministerany Atitandy ny premier ministre lehibe ny gouvernement Mahafaly sy olona andrasana Olivier no fanamarina ny androm-pirenena ho an'ny fanadiovana idina amin'ny pesta. Ny toeram-piasana manontolo nanatanterana ny fanadiovana ka samy nandray anjara daholo ny mpiasa rehetra. Ankoatra ny mpiara-miasa eo anivon'ny ministerany Atitandy niara-nientana taminy nandritra izany ny ministra vao amin'ny ministera miorina eny Anosy toy ny ministra ny Rarambahendy, ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministra ny kolotsaina ary ny ministra ny fitaterana. Nosoritany premier ministre fa zava-dehibe ny fiara-mientana ny fanadiovana toy izao. Tanjona zao manomboka androany hozary fahazarana amintsika tsirairay avy izany resaka mahay manadio manodidina zany resaka tia fahadiovana zany culture de propriété tokony anana an'izany foana tsika fa raha manana an'izany tsika sady lavitry ny aretina ary rehefa salama moa zany ny vahoaka malagasy mazava loatra afaka mamokatra afaka miady amin'ny fantrana zay no afatra avy amin'ny filoham-pirenena tiako hozarana amintsika mpiara-miasa rehetra na meto Antananarivo na manerana Madagasikara ka aoka anatanteraka an'izany tena ankitsipotsika voalohany fa tsy mananetretao satria niteritereny ministra na niteritereny tare général ny secrétaire général fa rehefa mahatsapa andreo afatra avy amin'ny filoham-pirenena retsika dia hitatsika fa tsika ihany no isitraka ny voka-tsarany zao fihetsika zay ataotsika zao. Mpiara-belona mifampitsindro ny fanadiovana ny vaindondra rà io mba hevitra no safidiana nandritra izao androm-pirenena ho an'ny fanadiovana izao.